MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manoltra ho anao ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Lulchanao ny fampalalam-baovao. Ako ny fanokafana ny lalao AZF tany Tomasina kabary politika ny ankabeazan'ny lahateny ireo solotena mpanjakana nandritry ny fanokafana ny AZF 2024 tany Toamasina omaly. Nandritry fotoana io no nanolorana ireo moto miisa 470 ho an'ireo ben'ny tanàna sy délégué communaly mba anakakaizana ny vahoaka hoy ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Anti-économique no azo andikana ny fanolorana vary sy menaka maimaim-poana ho an'ireo olom-pirenena ankehitriny raha nambariny Paitoekarena Andriana Andimbiny Aina Joary. Tsy mitondra voka-tsoa ny toe-karena amin'izao fotoana sy any aoriana ny fahazarana izay ataon'ny fanjakana. Manomboka any amin'ny sehatry ny fampianarana no ilaina avozina ahafana mampitombo ny fari-pahaizan'ny malagasy sy ny asa mendrika ho hatrany ny fanazavana. Irosona ny fanaovana recyclage ireo délégué mpanjakana manerana ny nosy izay iarahana amin'ny INDDL na ny fitoerany fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana eny fotony. Ireo délégué mpanjakana ireo izay nisy nandrenesana fitarainana maro manoloana ny fomba fiasa eny anivon'ny commune. Nazoahana tato ato ny polio na ny lefakozatra noho ny fahalaina ny olona manao ny vaksiny hiadivana amin'izany manoloana ny tsao sy ny siosio. Areto mandoza ny polio ary tsy misy fanafany rehefa tonga any amin'ny dingana farany ny fahalemena. Tsy mifidy salatona ihany koa ary ny vaksiny fanefitra dia ny mbola kely ihany no fanafodiny. Any ivelany nosamborina indray ny Prime Ministre Pakistania teo aloha Imran Khan raha toy ny efa navoeloko azy no ny kolokolo na fivarotana tsy ara-dalàna ny fanomezana ho an'ny fanjakana izay mitetina 10 alina sy 4 euro tamin'ity farany mbola teo amin'ny fitondrana hatramin'ny volana Aprily 2024. Fandroana no nisamborana sy nanamelohana ny Prime Ministre teo aloha Pakistania ity ary manodidina ny 50 ny raharaham-pitsarana ninjay anazy amin'izao fotoana. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Faltafahoana aminao indray ny tenako tompoko lasy tompoko vavy amin'ity sabotsy fahadimy ny volana aogositra taona 2024 ity manatra ny araba tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao ary manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany ny ampakapeo ary nanao valy botana ireo fanakianana momba ny fanomanana ny fividianana ny Prime Ministre Saint Christian sy ny gouvernement tatariny. Vao maika nefa miteraka fifandirana sy fahasorenana amin'ny olom-pirenena raha mba nandrasana hitondra fitoniana sy fahatokisana izay nambarany amin'ny mampitondra fanjakana sy ny vahoaka tsy akanavaka azy. Ny matoa andatsoratra. Mifangaro tanteraka ny mampitondra fanjakana sy ny mampanao politika ny Prime Ministre sy ny gouvernement iray manontolo. Teny feoeso, feno fanitsina ary fandrahonana mihitsy aza no re avy amin'ny mpitondra fanjakana. Ambarany fa antoko madinika tsy manana fototra akory ireo antoko mpanohitra izay manakina ny fomba fitantanana ny fifidianana. Ny Prime Ministre koa tany Morondava nanambara tsotra izao fa fahavalo-pirenena ireo mpanao politika mpanohitra. So dia disy vanim-potoana ary Andriamatoa Saint Christian. Tamin'ny andron'ny sosialisma sy ny revolution tamin'ny Republika faharoa no nisokajiana ny mpanohitra ho fahavalo-pirenena sy mpanoharina. Satria lalan-tsaina tokana na ny pensée unique no ny ainana teto amintsika. Dia mbola izany no masaka an-tsain'ny mpitondra ankehitriny kanefa demokrasia no iainana. Fahalalahana, fisian'ny fahasamihafa-kevitra amin'izao vanim-potoan'ny taonjato faraka amin'ny roapolo izao. Miteny sy maneho hevitra amin'ny mampanao politika azy ny mambra ny gouvernement ka mifamaly akalamanjana amin'ny mpanao politika tsy mitovy hevitra aminy. Ny mpitondra fanjakana dia manao izay ilaminan'ny fiarahamonina, miasa ho an'ny malagasy
tsy ankanavaka mandamina ny raharaha-pirenena indrindra ny raharaha-pifidianana ny raharaha-pifidianana izay tsy maintsy isiny ny fifanandrinan-kevitra ny fifandonan-kevitra ny anjaran'ny mpitondra fanjakana dia manao izay ampanjary ny fifidianana ekeny rehetra madio ary demokratika matoa ny mpanao politika mpanohitra manakina ny izotra-pifidianana dia ao raha dia tokony ezaka anao izay antsinany tsy mety ny mpitondra fa tsy manao valiteny boribory feno esteny ny mpanao politika no manao izany raha teany ho hevitra politika Andry Matotsay Kristin sy Ramatoa Lalatina Rakodina Zafy Andry Tongarivo dia ny antokony ny TGV sy ny Freedom no ampiasainy fa tsy ny maha-mpitondra azy mifangaro tanteraka ary tsy hainy mpitondra ankehitriny mihitsy ny manavaka ny kasikety roa eny an-dohany na mody tsy hainy na hodiny adala mba ampiasainy ny fahefana eo ampelantanany anaova ny fandrevenan-tsaina ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ary ny mpanao politika mpanohitra manokana ka raha filaminan-tsaina no andrasana amin'ny mpitondra dia vao maika manampitrotraka ny savorovoro izany no ilazana fa sady diso adresy no disy vanim-potoana ny governemanta tarihy ny Andry Matotsay Kristin. Ako ny fanokafana ny lalaon'ny AZF tany Toamasina kabary politika ny akabeazan'ny lahateny ireo solotena mpanjakana nandritry ny fanokafana ny AZF 13 tany Toamasina omaly nandritry no nanolorana ireo moto miisa 770 ho an'ireo ben'ny tanàna sy ny délégué communaly mba nakakaizan'izy ireo ny vahoaka hoy ny minisitry ny ady-tany sy ny fitsinjaram-pahefana Herino Razafimanana Kolo Toamasina. Nanamafy ny fisiany ilainaoty navoaka ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ny 720 ny volana jolay lasa teo ny hetsika fizarana moto miisa 150 andreo ben'ny tanàna sy moto miisa 550 ho an'ireo lehibe na boribory-tany ato anatin'ny fatra atsinanana omaly nandritra ny lanonana fanokafana ny lalao ny AZF 13 nilaza ny ministra Tokel Justin fanomena mba anakakaizana ny vahoaka any amin'ny commune misy ireo ben'ny tanàna ireo avy ireo moto ireo mba ho fampandehanana ny raharaha-mpanjakana. Ny fitaovana izay omenantsika dia ientina anakakezana ny vahoaka, ientina anasoavana sy anatsarana ny servisy izay omentsika vahoaka ary ientina ihany koa hitsidiana ireo kominy sy fokotany maro samihafa zay amtoerana iasantsika raha ny solotena mpanjakana manoka dia mazava ny voalazan'ny didim-panjakana laharana 2014 tsipika 19-29 tamin'ny 23 décembre 2014 makasiky ny asa zay ataon'ny solotena mpanjakana ao amin'ny article 24 dia milaza mazava tsara hoe ny solotena mpanjakana dia mandrindra sy manara-maso ny fanatanterana ny politika akapoben'ny fanjakana any amin'ny toerana zay hitantana. Ny solotena mpanjakana ihany koa dia tompona ndraikitra amin'ny fanatanterana ireo directive gouvernementale. Mampafantatra ihany koa ny solotena mpanjakana ho an'ireo olom-boafity sy ny vahoaka makasiky ny programan'ny gouvernemanta eo amin'ny fanatanterana ny politika ankapoben'ny fanjakana. Zay ny antony nanaovantsika une note zay rappel ihany ny lazana azy nalefa tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana indrindra ny solotena mpanjakana amin'ny tsy maintsy anaovana fitsidiam-paritra ny fitsidiana ny commune amin'ny fijerena ny fiainam-bahoaka sy hitondrana vahaolana ihany koa eo amin'ny olana maro samihafa zay misy eny amin'ny vahoaka. Tsy tokony ho aty amin'ny fiafarany ny fimpotona iasan'ireo ben'ny tanàna no nanolorana ireo moto ireo raha tena fanakakaizana ny vahoaka sy fampandehanana ny raharaha-mpanjakana tokoa no tiany ny fitondram-panjakana atongavana indrindra katoko izao fotoana ny fifidianana izao. Hoy Andriamatoa Joël Gérard Claude Patrick Dipatou mpanao politika. Efa tapitra ny mandahany ben'ny tanàna nefa dia tolorana moto zay maromaro ihany tsy mahay manisa satria
raha ny be ny tanàna sy ny délégué d'arrondissement dia mahatratra 470 ny isany ary zay nolokoina mihitsy ary mba ahafahako miteny ny zavatra tokony ho teneniko. Ny zavatra mampime dia tsotra ihany, maninona moa tsy natao hatrany ambolohan'ny mandat ny fizarana an'ireny fitaovana reny mba ahafahany vahoaka misitraka ny zavatra tokony sitrahany avy amin'ireny moto reny sy ny fanakekezana ny vahoaka araka voalaza ny andriamatoa minisitra teo. Saingeto aza za dia manao antsoavo ho amin'ny mpitondra fanjakana malagasy rehetra, ny filoham-pirenena, ny gouvernementa ary indrindra fa ny ministry ny atitany nahoana no vokisana lainga so anaovana fampandriana drisa ny vahoaka malagasy. Tsy ireny moto reny no priorité de priorité ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao zay tratra ny fahasahiranana lalina de lalina ary marefo de marefo. Inona moa raha ny fahitako azy amin'ny mampanao politika azy dia fomba hoentina ilazana amin'ireo be ny tanàna rehetra na mitovy hevitra na tsy mitovy hevitra na efa nivadikevitra tsy ombona amin'izao fitoeram-panjakana zao intsony ny filazana fa ndao ireo misy fitaovana ampio zay hiatrika fifidianana. Manahirana ao anatin'izany dia tsy misy mazava intsony ny fitantanandraraha eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Budget avy aiza moa zany nanolorana an'ireny moto reny na tonga an'izy reny nomena ty amin'ny farany fitantanany be ny tanàna sy anatina be ny tanàna zay efa lazay koa raha fa hoe efa lany mandat fa ny fifidianana mbola tsy nandeha. Natao reny fizarany reny, natao reny fandaminana sain'ny olona reny fa hoe manao ny fitondram-panjakana. Aoka izay ny fandrebirebena ny sain'ireo tompona andraikitra sy olom-boafidy aty amin'ny faritra hoentinareo atao fitaovana akana ny fon'ny olona sy ampandaninana izay kandidatinareo olanina. Izay akory tsy hoe mitampitadiny ka tsy afantatra ary tsy aregniny raha jiaby misy ary mifody masam-pagnahy ka tsy ahitany raha tsy manjary ataonareo. Misy ihany moa ny olona zay mety voasidokany regny ataonareo regny menareo an'izay omenareo azy kanefa dia miara-miosina aminay vahoaka sy miara-sahirana aminay vahoaka ihany. Ankoatra ny fanatsarana ny varim-piainan'ny vahoaka, isan'ny nandrasan'ny mponiny Tomasina ny lahateny makasika ny fitadiavam-baolana momba ny tsy fisian'ny scanner ao amin'ny hôpitaly manara-penitra Etsimorafeno fa saingy tsy mbola lahara-pamena ho an'ireo mpitondra izany fa ny fanjonoana ireo ben'ny tanàna sy délégué communaly aloha no tena mahamaika. Fa anti-économique no azo andikana ny fanolorana vary sy menaka mamempona ho an'ireo olom-pirenena ankehitriny sy raha nambarany mpaitoekarena Andrianambinina Johary. Tsy mitondra vokatsoa ho an'ny toekarena amin'izao fotoana sy any aoriana ny fahazaran'ny ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana manomboka any amin'ny sehatra ny fampianarana no ilaina avoazina ahafahana mampitombo ny faripaizan'ny malagasy sy ny asamindrika ho hiatrany ny fanazavana fitiana kolona. Vonjy tavanandro an'ny tokantrano iray ny fizarana maimaim-pona ireo karazana PPN izay atao ankehitriny raha nambarany mpaitoekarena nanaovana fanadihadiana tsy mitondra tombontsoa ho an'ny toekaren'ny firenena ny fahazarana tahaka izao izay azo lazaina fa anti-économique ho hiatrany fanazavana. Anti-économique ali satria le zavatra zaraina dia zavatra vetivety kely. Fa raha ohatra tena fampandrosoana no atao dia ilana action à long terme. Ny dikan'izay zany ny tena fomba hitsinjovana ny vahoaka tsara indrindra dia tsisy afa-tsy ny famoronana asa. Ny asa fahana mamelona vady aman-janaka zany hoe asa ataontsika hoe viable moa ny ilazana azy amin'ny teny frantsay dia tsy maintsy ny qualité an'le main d'œuvre zany qualité an'le fahaizan'le olona zany ampiakarina dia afaka manana asa ambony dia mahazo karama ambony. Zay dia rehefa tafiakatra io dia afaka amin'izay mamorona asa mahabe karama dia manana ny ampy daholo ny tsirairay dia tsy misy tsony zany hoe sosialim-bahoaka ho zarana vary ny olona zarana sira nefa vary tsy ampy ho an'le olona 2 andro le zaraina dia tapitra ny 2 andro dia inona indray no hoan'le olona raha ohatra izy tsy manana. Amin'ny alalan'ny fanatsarana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana no ahafana mampitombo ireo tanora manana asa araka ny tokony ho izy.
ambany ny faripahaizany malagasy amin'ny akabeny raha tsy laza fa tsy niantotanisa izay navoaka ny RGPH 3 tamin'ny taona 2024 izay nilaza fa 2.8 isanjaton'ireo tanora nandrato fianarana no tonga any amin'ny ambaratonga ambony eto Madagasikara. Tsy afa-miala amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena araka izany ny tontolo ny fampianarana. Ny problema Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ambany dia ambany niveau d'instruction dikan'izany raha ohatra ka teny jerevantsika ny atotanisa zany hoe classe fafiry en général ny vahoaka malagasy dia manodidididina ny T4. Io zany aloha tsy maintsy ampiakarina. Ny fanjakana indiana tany amin'ny 1990 tany hoany dia nanapa-kevitra hoe hanovany politika ekonomika novana ny programme scolaire. Tamin'ny 90 zany vao nanomboka ny tena hoe ny roborobo ny resaka informatique sy ny resaka internet zany. Dia tamin'izany fotoana zany ny fanjakana indiana dia efa nahita vision hoe andao ny ankizy majinika ampianarintsika manao codage informatique. 30 taona teoriana 30 taona teoriana dia ny fanjakana indiana zany zao no manana développeur en informatique mahay indrindra eran-tany. Ny informaticien karana izay ataontsika hoe manao développement ireo zany no teny fandrombana eran-tany. Dingana maro ary lavitra ezaka ny fampandrosoana ny firenena fa tsy vahaolana maika toy ny zava-misy amin'izao fotoana. Antondray mahatonga ny fantrana lalina ankehitriny ihany koa ny fidiram-bola ambany ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Dia fanontanianao manao hoe vokatry ny zavatra nitrangatra amin'izany ve dia taoriana ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara dia tsy nisahatra mitotongana ny fampianarana. Dia rehefa mitotongana ny fampianarana dia asa tsy zarizary no mifandraika amin'ilay fahaizana tsy zarizary. Dia fidiram-bola tsy zarizary no mifandraika amin'ny asa tsy zarizary. Dia rehefa fidiram-bola tsy zarizary atao hoe aléatoire dia fahatrana ny vokany. Ka manainga zany aloha dia ararotiny eto izay mpitondra zay lany eo zay afaka manolo tanana satria zany ny zavatra hainay dia tokony miditra ao anatin'izay hoe ahoana ny fomba mpandrosoana anatina processus à long terme. Ny dikan'izay zany raha misy politika mpampandrosoana zay tokony atao eto Madagasikara dia tokony any anatin'ny formation no any investissement enjana indrindra natao. Tsy ny bâtiment natao tsara tarehy fa le fampianarana ny qualité an'le fampianarana. Manoloana izany nefa vary milanja 30 taona isan'andro no aparitaky ny fanjakana manerana n'Antananarivo. Tetikasa izay izarana vary maimaimpona ho an'ireo tokantrano maro. Tranga izay nambaran'ireo manam-pahaizana ho manimba ny toe-karena amin'ny akabeny. Nandona zandary mivady nitaingina moto indray ny fiara tsy mataho-dalana ny lolon'ny Madagasikara avy amin'ny vovonana Irimarana ny isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina ny epatraiky teny amin'ny lalam-pirenena fafito androany maraina araka loharanom-baovao iray tamin'ny tambazotra tserasera nangalatra ka vian-dalana sady nandeha mafy ary mbola nandositra ny fiara nitondra azy taorian'ny loza voatery ny verinankilany ny fiara rehefa tratra ny sakana teny an-dalana ary fantatra fa nentina avy hatrany teny amin'ny hôpitaly ny vadin'ilay zandary raha toka maivana ny an'ilay zandary. Tsy aivina nanao accident tamin'ny taxi be teto Antananarivo ary nidaroka ny mpamily ihany koa ny loholon'ny Madagasikara avy any Toliara Tsiebo Mavely Victor izay filohan'ny vondrona parlementaire IRD eo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Anizantsika ny fampalalam-baovao dia hirosoana ny fanaovana recyclage ireo délégué mpanjakana manerana ny nosy izay iarahana amin'ny INDDL na ny fitoerany fitsinjaram-pahefana sy fampandrosoana eny fotony. Ireo délégué mpanjakana ireo izay nisy nandrenesana fitarainana maro manoloana ny fomba fiasany eny anivon'ny commune Fanadihadiana. Efa maro ny fitarainana voaray mahakasika ny fomba fiasan'ireo chef d'arrondissement administratif eny anivon'ny commune na ny délégué mpanjakana eto amintsika. Fitarainana mikasika ny fomba fiasan'izy ireo ary manana tahambony amin'izany ny lafiny fikarakarana ny taratasin'omby. Azo atao raha ny fanazavana ny mametraka fitarainana amin'ny fomba fiasan'izy ireny eny anivon'ny district. Raha ohatra ka hoe misy mahatsapa ny olona anankiray izay mitady service eny anivon'ny arrondissement na anivon'ny commune hoe tsy voaja ny zony manana didy izy mitaraina mitompona andraikitra voalohany satria fantaratsika tsara fa ny chef d'arrondissement dia rattaché any amin'ny chef de district izy. Zany hoe ny patron dia ny chef de district.
raha ohatra ka mahatsapa olo anankiray misy zavatra tsy mety ataony chef d'arrondissement dia azo resahana ny lehibe ny aloha zany hoe ny chef de district anjaran'ny chef de district no manarana an'izay raha ohatra ka hitan'le olona hoe voarina tokoa izy raha sanatria tsy hitataratra izay disposition raisiny lehibe ny district zay afaka mampiakatra izy raha ohatra ka misy resaka kolikoly any amin'ny tompona ndraikitra makasika an'izay ofisy roanay izany iroso amin'ny fanaovana recyclage ho an'ireo délégué mpanjakana manerana ny commune amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara ny INTTL na ny fitoeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana iny fotony etsika izay ataony fahafito ny volana aogositra hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana septambra ho avy izao antony miovany akamaroany ireo andini-dalàna amin'ny feny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay nampifanarahana amin'ny zava-misy ankehitriny misy amin'ireo délégué ihany koa tsy nandalo fiofanana manokana noho ny zava-nisy tany aloha nisy fotoana teto amin'ny tany sy ny firenena satria nahatsapa ny fanjakana tamin'izany hoe tsy ampy ny chef d'arrondissement dia tonga dia nanendry avy hatrany izay manana traikefa amin'ireny toerana ireny izay tsy nandalo sekoly fa zay ny resako teo amin'ny voalohany hoe nianatra izy sur l'état zany hoe tao amin'ny eo amin'ny fanaovan'ny asany no nahafahany manabevoa amin'ny andraikitra izay sahany ka ireny zavatra ireny za tsy milaza hoe tsy mahay matoa napetraka teo fa ilaina ihany ny recyclage matetika ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana no terme approprié ny lazana azy fa tsy hoe formation ireto no hoan'ny vondrom-bahoaka tsirapahefana fa ny recyclage zany hoe fa nazy formation izy tena amboalohany fa fampatsiahivana fanatsarana izay formation nazo zay no atao anomboana ny recyclage atao amin'ireo délégué mpanjakana ny any amin'ny faritra Sofia aorin'izay ny faritra Sava sy ny faritra Diana izany ho jerena manokana amin'izany ny andraikitra sahan'ireo délégué ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa eo anivon'ny lafitany ary ny fifanakalozana traikefa tanjona ny anomezana tany-tsoroka mikasika ny fiofanana ho an'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary koa ampizotra ny tsakany sy andavany ny asa sy ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny ben'ny tanàna tsirairay avy manerana ny nosy namoaka fanambarana iraisana malona ny zava-misy mahakasika ny sehampiariana lavanila amin'izao fotoana ireo ben'ny tanàna roapolo anatin'ny distrikta ny Maroantsetra sy ny vahoaka ao an-toerana indrindra ny mivelona amin'ny sehampiariana araka ny fanambarana tsy mbola mijaly toy izao izy ireo tao anatin'ny 12 taona farany noho ny vidin'ny lavanila maintso izay tafidina hatrany amin'ny 2,000 ariary ny kilao mahatsiaro miaina fahasahiranana lalina ireo mponina noho ny lavanila miantoka ny fiainana andavanandro toy ny sakafo sy ny fampianaran-janaka sy ny sisa farany miantso ny filo hitondra vahaolana ho an'ny sehampiariana lavanila farany izay aingana araka izany ny vahoaka ny Maroantsetra amin'ny faritra izay hatrany dia mitaraina ireo tantsaha ao amin'ny faritra Vakinankaratra distrikta ny Betafo noho ny fahalafosan'ny fikarakarana ny Bokonomby izay tsy zakan'izy ireo ny sarany ka mitaky ny fanamorana izany ireo tantsaha eo ihany koa ny vidin'ny ronono amin'izao fotoana izay tsy araka ny tokony ho izy ireo fa miteraka fatiantoka eo amin'ireo mpiompy ny vidiny sy raha ny fanadihadiana natao Andrinirina Randriamiarsoa Kolo Antsirabe anisan'ireo biby fiompy tsy afa-misaraka amin'ireo tantsaha ety ambanivohitra ny omby ary maro no ampiasana azy io amin'ny fiainan'ireo tantsaha amin'ny andavanandro eo amin'izay lafo fiompiana izay indrindra dia mitaraina ireo tantsaha ato anatin'ny commune Lakamisina Anaty-Vato district Betafo faritra Vakinankaratra amin'ny fahalafosan'ny fikarakarana ny bokonomby sy ireo kojakoja toy ny vaksiny sy ny kavinomby izay tsy mifanaraka amin'ny vola miditra eo amin'ireo tantsaha ny vola tokony alohan'izy ireo raha ny fanadihadiana natao dia mibokonomby ila andany eo amin'ny aman'alina io isataona ny omby anankiray zay vao vita dia sabe zany raha vao omby vitsivitsy no mpino miobohan'zareo fotsiny satria akana vola isakana vavan'omby zany raha vao manavaoboky ianao nipo tsy maintsy hiavao sy ny isataona ohatra hoe mba misy ny etaetanao hoe mba tia hivaritra raha tsy normal aleo amin'ny bokonomby hoe vaksine sy ny kavina sy ny isan-karazany manao ihany zalahy fa lafo vola be mandany any amin'ny 4 alina 10 alina any ianao vao mahavita passeport hoe mahalafo any omby anankiray io amiko aloha dia tokony mba jereny fanjakana ambanimbany kokoa zany dia kojakoja momba ny omby na dia eo azy izay fahalafosan'ny fikarakarana ny bokonomby izay dia mahatsiaro matiatoka tanteraka ihany koa ireo tantsaha eo amin'ny lafiny famokarana ny ronono ambany ny vidin'ny ronono amin'izao fotoana izao
izay mandidina ny 500 ariary ny ray litatra rano fanazavana trano. Rehetra tabela zao ato no maka le ronono dia eo amin'ny 500 io zao nakany litatra. Raha ny tena marina zao tokony 2 satria rehefa mba te hanana tsara no tsy maintsy manao sakafo tsaratsara ho an'le biby koa. Teny tsy hoe mbola sakafo tsotsotra fotsiny mena azy dia ohatrany lasa mahatiatoka be le tatsaha-piompy. Satria io dia mandany ampianao zao dia mandany indray andro manjehatra any nefa ny vola hitanao fa tsy lany isanandro. Tena marina dia tsy maharaka le vidina ronono zany. Araka izany dia tsapa fa misedra olana ireo tantsaha ato anatiny fatrofakina karatra eo amin'ny lafiny izay fiompiana omby izay ka miteraka fantiantoka azy ireo indrindra fa eo amin'ny lafiny famokarana ny ronono. Dia ny ihany koa no antsika misy vetivety ao anatin'ny dokam-barotra fohy ao aorian'izay irosoantsika avy hatrany ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaroho espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandraisa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisariagna isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé à Nosibé mandeha festival Somaro karakory Paris. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France, le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Kiri, kiri, kiri! Tavaverina soamantsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isorana zany ianao tomboka lasy tomboka avy mbola manatraka ny fahitalavitra kolo ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany apetsy ny fahasalamana avy hatrany dia nahazo anina tato ato ny polio na ny lefakozatra noho ny fahalainan'ny olona manao vaksiny adivana amin'izany manoloana ny tsao sy ny siosio arety mandoza ny polio ary tsy misy fanafany rehefa tonga amin'ny dingana farany ny fahalemena tsy mifidy salatona ihany koa ary ny vaksiny fanefitra dia ny mbola kely ihany no fanafodiny.
miamianaka ny polio na ny lefakozatra arety mifindra azo avy amin'ny loto amin'izao fotoana ity aretina ity izay ny vaksiny tokony ataon'ny zazatra amin'ny fahasivy volany ihany no iadina aminy raha ny fanajavany mpitsabo malaina manao vaksiny ny olona tatoato no ny tsomiely momba ny vaksiny tsy misy fanafanitsony anefa ny polio rehefa tonga ny amin'ny dingana farany na ny fahalemena raha tsy tratra ara-potoana ny vaksiny fanevitra ny poliomyélite moa zany dia resaka virus zany hoe bibikely faran'izay madinika sy hita maso atao hoe poliovirus zany dia mifindra amin'ny alalan'ny rano zany hoe raha misy olona voa ka manaparitaka azy amin'ny rano zay olona misotro an'iny rano iny zany dia voa daholo avy amin'ny alalan'ny sakafo maloto ihany koa dia eo koa zany ny zava-pisotro indrindra moa zany jus naturel ireo zany tena atony telo mahatonga ny fifindrany poliomyélite aretina mandoza satria ny mampandoza azy dia sotra mitondra takaitra mandrakizay hafa ny aretina sasany hoe sabona dia sitrana fa ny polio zany rehefa voa ianao zany ka mitondra takaitra dia mandrakizay ny hoentinao mandrakizay ny tuberculose zao sabony enim-bolana valo volana dia sitrana soa tsara fa ny poliomyélite tsy sitrana iny dia fisehony hoe hafanana sy ny avizanana ny mety ho sitrana fa le takaitra apetrana zany tsy ho sitrana mandrakizay amavan'ny olona ny polio no ny fisehony tsotra amin'ny voalohany saingy tahaka ny fianaky ny virus rehetra misoko miadana makany amin'ny sela ny poliomyélite ka mitarika ny fahalemena mandrakizay raha tsy vita vaksiny mialoha ny olona tratrany ny fisehon'ny poliomyélite zany moa izy manomboka izy aloha manavo le olona mety mandoha mety mivala na manakisako mivanitaolana dia reraka be dia marary andoha fa rehefa avy eo izy afaka andro vitsivitsy mitranga amin'izay le malemy zany satria le système nerveux central zany hoe le cellule nerveux central mihitsy zany no attaquen'le virus le poliovirus dia iny zany miatraika mampalemy ny ozatra dia lasa malemy mandrakizay zany le olona tsy mifidy sala taona ny poliomyélite fa rehefa tsy vita vaksiny ianao ka misotro an'le rano na le sakafo maloto dia tsy maintsy voa tsy misy afa-tsy ny vaksiny ny fiarovana amin'ny polio ho iatrany ny mpitsabo ary mamempona izany tokony hiala amin'ny fanaovana dokotera tena sy ny onoony ny malagasy raha te handresy ny fianakio aretiny io i Madagasikara no manana ny tambony indrindra amin'ny fahavoazana amin'ny polio raha ny taritra trany maramindreo zaza malagasy no miaina anatin'ny tokantrano fino herisetra ara-tsaina ireo karazana herisetra ara-tsaina ireo izay mety amela takaitra goavana amin'ny toetran'izy ireo tsirairay eo anivon'ny fiarahamonina zava-dehibe raha nambaran'ny fikambanana omenany fampahafantarana ireo karazana herisetra ireo isorohana ny loza mitatao amin'ireo tanora malagasy fitinokolona fomba fiteny mahery izy teny sy fanambaniny amin'ny endro maro ireo amin'ny akabeny no iainan'ireo tanora malagasy isan'ny tokantrano ankoatra ireo herisetra arabatana sy aranofo izay matety pitranga iainan'ireo zaza malagasy ny herisetra ara-tsaina saingy maro ireo ray aman-dreny tsy mahafantatra izany io herisetra ara-tsaina io zavatra iainantsika rehetrarehetra zavatra tsy fantatsika fa iainantsika amin'ny fomba fiteny zany amin'ny fomba amin'ny fiteny marary amin'ny fanabadibadona olona fanompana olona fampiakaram-peo dia io zavatra io zany iainantsika zavatra mety efa iaintsika le hoe vendrana ianao na ohatra misy olona mitomany eny dia hoe zany koa ve dia ampitomany ianao zavatra iainantsika everitsika fa zavatra fanao sy normal le izy kanefa raha atao foana dia misy fiatraikany amin'ny fomba fahitantsika ny tenantsika amin'ny estime de soi sy amin'le atao hoe santé mentale ihany koa zany amin'le ankizy isyako ny amin'ny hoavin'ireo tanora eny amin'ny fiarahamonina ireo karazana teny mahery avy ao an-tokantrano raha nambarany fikambanana omena movement atrany ahina hitarika ireo tanora ho mahery fihetsika any an-tsekoly sy ny fitondrantenany eny amin'ny fiarahamonina izany avy eo rehefa misy an'io takaitra io zany le raha aman-dreny koa zany iainan'io mety hoe tena ampiasana mety le tena fianomboan'le zany amin'le figejana taloha be mihitsy mety hoe resaka fananjana tany tamin'ny sexisme zavatra rehefa fangejana zany dia zavatra ohatrany hoe normaliser le izy avy eo dia iainantsika le izy dia iny koa avy eo no averintsika amin'ny manodidinantsika manomboka ohatrano le izy reo ankizy ireo andray an'izay koa dia izay ny everiny fa marina dia izay koa ny ataony any ampianarana avy eo dia misy an'izay ny herisetra any ampianarana koa mety herisetra ao anatin'ny couple ihany koa na any ampiasana ihany koa avy eo
dia io zany cycle le izy manomboka ohatrany dia miampita raha toka tsy hay mametraka anarana an'le izy tsy mahay raha tsy hitatsika zany ina le izy tsy afaka janontsika le manoloan'io tanora miisa 7 avy amin'ny fikambanana omena movement no nahazo fiofanana manokana ampahafantatra ireo karazana erisetra ara-tsaina eny anivon'ny fiarahamonina izy ihany koa ny fanentanana ireo tanora amin'ny fandridriana ny fihetsem-po izay tranga mateti-piseho ankehitriny. Manodidina ny fahasalaman'izay hatrany dia tokony hisy ny fanarahamaso intelo isan-taona ny fahasalaman'ny maso indrindra ireo olona manana olana eo amin'ny fahitana hoy ny manampahaizana manokana momba ny maso na ny optometriste izay nanaovana fanadiadiana saripady ny maso ary ny vanim-potoana ririna tahaka izao no fihetsehany aretina mahakasika izany antony mahatonga ireo mpitsabo manentana ny rehetra mba hanao fizahana maso indrindra ny olona ireo mampiasa solomaso hosolo ny fitsaboana raha ny fanazavana. Vitsy amin'ireo malagasy no manana fiantohana ara-pahasalamana indrindra ireo mpiasantena eto Madagasikara amin'izao fotoana raha ny zava-misy ankehitriny no jerena tokony hisy nefa manoloana io ny fanarahamaso intelo isan-taona ny fahasalaman'ny maso eny anivon'ireo toeram-pitsaboana momba ny maso raha nambarany manampahaizana manokana momba ny maso na ny optometriste. Isaky ny herintaona mila atao contrôle foana ny maso ho an'izay olona manana aretina mila solomaso moa zany rehefa andro ririnina ve misy areti-maso arakaraky ny olona indraindray misy allergie le tsy mahazaka rivotra sy ny hazavana sy ny vovoka ireny mety mahatonga areti-maso dia mila manantona mpitsabo ihany koa rehefa sendra misy sinina na ohatra manodidina misy ranomaso ohatr'izay. Mbola lafo ny fitsaboana maso eto Madagasikara amin'izao fotoana raha oharina amin'ireo firenena maro aty Afrika. Antony tokony hanaovana fitiliana maso sy fikojakojana amin'ny tokony ho izy ny fahasalamany izany fanazavana hatrany. Ny areti-maso ho an'ny olona tsy mahita aloha zany tsy afaka soroana satria efa voajanahary izy io satria le maso mihitsy no zany hoe misy rehefa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zany mahatonga anazy hoe solomaso mikorrigena anazy. Ankoatr'izay moa zany hoe ny mila ezahana tsy ho reraka be loatra mba hitsinjovana ny faharerahan'ny maso dia sy ny fihinanana vitamine A indrindra ny karoty sy ny voankazo dia anisan'ny mampitombo hery ho an'ilay maso koa zany. Hatreto tsy mbola tanteraka amin'ny fampanantenana izay nataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny fametrahana ny fisitrahana tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana. Velotaraina araka izany ireo mponina ka manaitra ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny marary ny vahoaka amin'izao fotoana. Fa ny tombo ny fanjifan'ny mponina ireo fitaovana azoana herinaratra avy amin'ny masoandro na ny panneau solaire amin'izao fotoana araka ny fanadiadiana izay natao teny amin'ny tsenan'ny petite vitesse androany. Antony mahatonga izany fahatapahan'ny herinaratra lava reny eo ihany koa ny fahalafosan'ny vola izay aloha amin'ny fampidirana herinaratra avy amin'ny orinasa Jirama ka mahatonga ireo mponina misafidy ny hanjifan'ny herinaratra avy amin'ny masoandro. Ndimby Christian. Velotaraina manoloana ny fahatapanjiro lavareny eto Antananarivo avy amin'ny orinasa Jirama ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ka nirona tamin'ny fampiasana ny angovo azo avy amin'ny masoandro na ny panneau solaire. Ny tombo araka izany ny fanjifana ity fitaovana ahazoana herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro ity tato anatin'ny volana vitsivitsy izay hoy ireo mpivarotra izay nanaovana fanadiadiana androany. Amin'izao fotoana izao ireo miasa misy zany tony amin'le jiro tapaka dia reny daholo eo nampiasain'ny olona amin'izao fotoana izao. Fanjivan'olona ao amin'izao le fatapahan-jiro izao misy 20 watt le kelikely reny misy jiro fotsiny nampiasain'olona anazy dia misy indray tonga dia ampiasain'olona miaraka amin'ny andefasan'ny télé zavatra ampiasainao hatrany zany le lehibe reny raha ohatra hoe jiro fotsiny nampiasain'olona anazy dia le kelikely. Panneau solaire moa zany be da be ny olona manjifa le panneau solaire le jiro tapaka lava misy ny olona tapakevitra tsy ampiasa jiro tsony eo amin'ny anaky 9 anaky 10 le vidiny mahazatra le olona zany le vidy eo amin'ny 100 watt eo izy 100 watt dia vidy batterie 80 masaka télé masaka subwoofer rescooker. Mbola maro amin'ireo faritra eto andrenivohitra no tsy mbola misitraka herinaratra avy amin'ny Jirama manampitrotraka izany fahatapanjiro matetika antony nampitombo ny fanjifana ireo panneau solaire raha ny fanio-kevitra ireo mponina androany. Amin'le fahazavana ohatrany tsy maintsy ilana jiro dia zavatra ampiasaina ohatra hoe mba mijery télé
indraindray atsasakadiny fefakadiny indray le finanambara raha eto zao mividianana panosy bateria zay ohatra zao izy tapaka amin'ny 6 alina 10 dia tsy miverina iny raha tsy mety hoe any amin'ny maraina akaiky maraina andro any iny vao miverina dia tena manimba zavatra le izy tena vahaolana mahitsy ny antony le panneau solaire nefa ny mbola tsy dia tena takatra loatra fa ohatran'ny lafolafo le izy ohatry ny hoe tena hoe ampiasa zavatra betsabetsaka ianao fa vahaolana ka atreto mbola maro ny lesoka hita amin'ny fomba fiasan'ny jirama profin'izany izy indray ny fahatapahana herinaratra vokatry ny tsy fahatomombanana tambazotra mpamatsy-herinaratra amin'ireo faritra vitsivitsy eto andrenivohitra raha ny fampitam-baovao tao amin'ny pejy ofisialy ny jirama amin'ny maresaka avy any ivelany dia nosamborina indray ny premier ministre pakistany teo aloha Imran Khan raha toy ny efa nanamelohana azy no ny kolikoly na fivarotana tsy ara-dalàna ny fanomezana ho an'ny fanjakana izay mitetina 5 alina sy 400 euro tamin'ny ety farany mbola teo amin'ny fitondrana hatramin'ny volana aprily taona 2024 fanindroa no nisamborana sy nanamelohana ny premier ministre teo aloha pakistany ity ary manodidina ny 50 ny raharaham-pitsarana ny anjehana azy amin'izao fotoana fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24 fivarotana tsy ara-dalàna fanomezana ho an'ny fanjakana avy any ivelany mitetina 5 alina sy 400 euro tamin'izy mbola teo amin'ny fitondrana teo anelanelan'ny taona 2024 sy 2022 io no vesatra ny anjehana ity premier ministre teo aloha pakistany ity ary nanamelohana azy 3 taona andranomaizina sazy miatra nandiso ny fitsarana noho ny tsy fahafahana mitondra fanazavana ny mpisolo vava azy raha toka tsy nahagaga ny voapanga ny premier ministre pakistany teo aloha ity ny didiny voaka izay napiditra azy amponja ity farany izay nahavita nametraka afatra antsara ho an'ny mpanohana azy ny amin'ny tokony tsy etsehan'izy ireo tahaka ny tranga teo aloha tao alohan'ny nisamborana azy niteraka etsy-bahoaka goavana mantsy ny fisamborana ity premier ministre pakistany teo aloha ity tany ampiandohan'ny raharaha ny volana may lasa teo nanakorotana sy nandoro fototra samaro ireo mpanohana azy ary namoizana ain'olona 7 izany noho ny tsy fahafaliana tamin'ny fisamborana azy 2 andro taorian'io Imran Khan dia navotsitra raha tsy ahivina saingy izao nosamborana izao indray fanapitehana ny antokony ity fisamborana azy ity raha ny fanazavany manoloana ny fividianana solombavam-bahoaka any an-toerana izay ho tanterahana ny volana novambra izao dia ny ankotompoko lasy tompoko vavy manakantona ny fampalalambavao tamin'ny ity alina ity ankasitrahana feno ianao naharitra nijery izany hatramin'ny farany fametraka ny mandra-piona tompoko INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivavo. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanulchawanoteu, ni fampalalambaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.